Miaraba sy mirasoatsika rehetra manaraka ny fandarana misandratra iray. Ary tsy mitsahatra miraso satria efa voalaza ihany ny firariantsoa sy ny fiatony parlarabanitra sy lany amin'iny. Ary tonga tsy miaraba dia namantekiny dia miarabantsika rehetra. Ary ny rasoa mitsiraray any amin'ny toerana izay misy antsika any. Toy ny filazako mazatra hoe ataontsika fiaraban'ny masoandro izy ka mateka ny trano ka dia ny rasoa sy ny tsara antsika rehetra samy ahita an'izay ilainy ary samy ahazo an'izay tadiavina. Izay angamba ny tsara sy ny soa indrindra satria raha hitady ianao ka tsy ahita mety alahelo ary raha afaka ianao ka tsy azo dia hitomany na alahelo ka dia engany tsy misy izay zava zay fa raha hitady ianao dia hita landany ianao ka maso. Izay angamba no firariantsoa ary teny mamy sy teny soa azo omena antsika rehetra fa lasa iny ny paka asa ihany koa ny rendripaka ary hoavy angamba ny patepote sy ny andetopatepote nampamao fa maro ny zavatra lesona antsika tamin'ny paty iny, maro ny zavatra hitantsika tamin'ny paty iny dia ny patepote ilayntsika mandara mba ho isan'izay ny hafaliana ny fahasoavana eo koa ny fandaniana sy ny olana nisy tamin'ny paty iny loka angamba tsy vorona intsony raha ohatra ka nafinaritra izy dinga ny afinaritra bebenao izay ny amin'ny patepote ohatra moa navetsaka sy nandady izy efa zao tsika efa mitsitsy sy mitandrina mikasika an'izay fitantanana sy fandaniana zay. Tamin'ny mpandalantsika farany dia niresaka somary lavindalintsika niresaka hoe ahoana ny fiomanana ny paka mandritra ny taona anankiray dia misy vanim-potoana ny afo, vanim-potoana ny rivotra, ny rano, ny tany. Izay zany no niresantsika farany tamin'ny mpandalana ity hoe ao anatin'ny fotoana iray zany tsika dia tsara misy fotoana andiniana, misy fotoana hiasana, misy fotoana hiainana ara-panahy, misy fotoana hianarana. Io le farany io zany tsy dia hiainantsika loatra le fanatsarana sy fianarana ny traikefa sy nisy misitona lesona. Dia raha tsy ahivona tsotsotra ihany zany dia misy ao anatin'ny herinandro iray dia misy ny sabotsy lahady natokana handinihana n'ilay zavatra nisy tamin'ny herinandro mafapakana hoe inona ny tena misy. Ao anatin'ny iray volana dia misy rehefa ohatra ka tonga ilay faram-bolana eo ianao tsy maintsy andony jirama, andony katamo dia eo zany mandinika hoe inona ny olana no ndifiny volana iny, inona ny zavatra tsara no inona ny zavatra tokony hoatsara iny, inona ny zavatra tokony mena hely tsy mena bany kokoa ny manaraka. Dia toy izay zany ilay mihitsika teto tamin'ny herinandro lasa iny. Ary mandritra ny taona moa zany dia misy ilay vanim-potoana ny paka ohatran'izao sy vanim-potoana ireny ilay handinihantsika hoe aiza ho aiza ny toerana nisy atsika tamin'ny taona anankiray. Inona ny olana nisy, inona ny zavatra nisongadina, nahoana ny tsaratsikazy. Izay zany atao hoe karena, zay ny atao hoe ramadany vanim-potoana handinihantsika ny lafiny rehetra mivatatsika eo amin'ny saina, amin'ny mofo, ara-panahy, amin'ny rehetrarehetra zany tokony inona ny tokony zaraina, inona ny tokony zany. Izay angamba mikasika an'iny fa androany indray dia mivadika tanteraka fetsika. Mivadika tanteraka satria misy namana zany taty afara vao nanaraka fandarana ary tsy maharaka ilay hoe toetrana afo, toetrana rivotra, toetrana tany, zaho zany raha fahitako azy ohatran'ny voalazana hoe toetrana rano efa tsy mahazava amiko tsara mety inona zany toetrana. Izay zavatra zay zany no nangatany mba haverena raha fa tsy zaharereny angamba no tsy maharaka io fa mety misy namako maromaro mety tsy maharaka inona zao ny toetrana rano. Aiza ho aiza da ny toetrana rano. Inona ny ahafantarana azy ary ahoana no ahafahana no hamitazona azy. Dia izay zavatra zay zany no rehefa nandinika dia zay zany no entineto androany hoe ahoana ny toetrana rano. Ohatratranina mipetraky ny toetrana rano, ahoana ny ahafahantsika manatsara ny toetrana rano zay. Dia zay zany no ezahantsika ho resahana sy ho fakafakaina androany. Roa taona lasitsika zay nanadiadiny hoe sy nametraka ny hoe zao daholo ny toetrana rano. Ahoana ny antomboana, ahoana ny fisiony ankehitriny, inona ny ilantsika azy. Tamin'izay zany dia nabaraka hoe ny firenena goavana tsirairay dia samy manana endrika anehoana an'izay le toetra zay. Européana ohatra dia misy le lymphatique, bilieux, sanguin, iny zany no ahitana azy. Zany hoe rehefa andray asa zany, andray mpiasa ny société anankiray dia sokajiny efatra zany raha olona eto amin'ny tany.
dia misy ozy manana toetrana ao fa tokony hanatanteraka asa mpanaraka amin'izay toetrana. Misy manana toetrana rano, tokony hanaraka amin'izay zay miasa omena azy. Misy manana toetrana rivotra, tokony hifanaraka amin'izay koa miasa ataona. Misy manana toetrana tany, tokony hifanaraka amin'izay ihany koa ny asa sy ny zavatra mpanaovana ny olona. Ahitana vokatra tsaratsara kokoa izy raha ohatra ka mifanaraka ny toetra sy ny asa mpanaovana. Dikazay zany ny asa ihany koa voasokajy efatra. Zany hoe misy asa karazana asa natokana ho an'ny voasokajy atsika hoe hafa. Zany hoe moramora kokoa ny olona manana toetrana hafa. Misy ny asa ao anatin'ny sokajy ny tany. Zany hoe raha ohatra ka toetrana tany ianao zany. Misy ny asa ao sokajy ny rivotra. Zany hoe raha ohatra ka manana toetrana rivotra dia mbola ranonina zany. Ary misy ny toetrana rano fa manana toetrana rano ianao zany. Voasokajy efatra zany dia toetra ny olombelona sy ny tontolo manodidina azy. Ny olana anatin'io zany dia misy ny mifanaraka mety ampiarahana ary misy tsy mety ampiarahana. Ny antony dia toetra roa mifanohitra ilay izy. Ny afo ohatra mahery-baika, vatapatana. Ny rano indray sokona ary mitsina. Raha tambatra izy io zany dia mety hosorena ilay afo amin'ilay souplesse loatra ny rano ary sorena ihany koa ny rano amin'ilay etraketraky ny rano. Dia zay zany ilay tenenay hoe misy ny mety miaraka ary misy tsy mety. Zay zany ilay toetra tany voalohany na tonga andreo ilay fidirana lalindala kokoa amin'ny toetrana afo, ny toetrana rano, hoe iza siza ny azo ampiarahana, iza siza tsy maintsy ampiarahana raha tsy maintsy miaraka ireo dia iny an-dafitrano. Ahoana dao no fisehony eo amin'ny asa, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny hidiniana tsirairay zay. Androany zany tsika dia hiverina andinika ilay ny toetrana rano satria zay zany no nangatahany ilay namana hoe mba azo mazavazavaina bebe kokoa zay ilay toetrana rano satria raha fahitako azy dia akaikaiky an'izay toetrana rano. Ny voalohany indrindra zany dia ny olona manana toetrana rano zany izy fanambarako hoe olona tena hoe mitsingana amin'ny lafiny rehetra. Mitsingana eo amin'ny fiarahamonina, mitsingana eo amin'ny fanantenana, mitsingana amin'ny asa, mitsingana zany. Zany hoe olona mitsitra, olona mifonja izy raha rehetra. Zany hoe ny fony no mifonja ny lafiny rehetra. Na dia misy zavatra tokony ataon'izao azy fa mety hanontonona ny olona hafa dia anina. Raha misy zavatra ka hoe misy tontolo azy fa saingy animbatsembana ny fiarahamonina misy azy dia afoina. Zay zany no toetra voalohany hitantsika ny toetrana zany hoe olona sentimentale rehetra. Ahitana ny fihetsepo no mibahan-toerana voalohany fa tsy ny saina. Tsy zavatra zay dia mitatra amin'ny endriny maro. Olona be fandeferana, olona milantolanto, olona tsy tia dia manao zavatra mirotonroto loatra, olona tia manazava amin'ny tsipiriany tsarainy, olona mihodinkodina fa tsy mety tena hoe vantana amin'ny zavatra iray fa alohan'ny tendray dia misy fiomanana. Misy fanadihadihana kely anao, misy fanomanana anao ilay tena kely. Zay vao tena miteny ny zavatra. Ka zay zavatra zay dia manambara fa hoe mitsingana sy mitantona amin'ny zavatra rehetra zay hitanao. Zay zavatra zay dia manambara ihany koa fa olona mifananitsy. Zany hoe olona mandray, mora mahazo ny zavatra tsy ampany ao amin'ny mora mandray ireo fihetsika ny olona manodidina azy. Olona minimino, mora mino, olona miaina amin'ny fanahy, zay no olona mifanay. Olona mino mifanahy, olona mora mandray ny hery dia rehetra manodidina azy. Raha malahelo ianao dia tsapaka raha malahelo be. Raha tesona dia malaky tsapaka raha marary ianao dia mahizy koa matsapa ahoana ny ohatrany tsampamo ianao. Misy ny olona zany tsy mivaky lohan'izany. Na marary ianao
na tezitra ianao nafaly ianao tsy tsapana zavatra zay fa niazy dia lefa eo niazy ny ampiako ary soreny rehefa tsy maharaka le zavatra fa niazy mifanohitra amin'izay ka hoe tafadisoa tsara ianao dia efa miady zany miady alika tsara olo mifanahy izy olo fo olona mandray ny rehefa zany hoe olona miaina ara-panahy bebe koa mandray afatra ara-panahy bebe koa raha raisy manteny koa izy zany dia manana intuition manana instinct raha zavatra mampiayay azy matetika dia misy fiatraikany eo ampiarahamonina misy azy misy fiatraikany amin'ny vatany votany raha ndray ary le zavatra teneny dia amitrano hoe tandreny aza mainka mamoaka vola fa very vola ianao dia raha mamoaka vola le olona dia misanga marina rehetra raha ndray le zavatra nantoloantsika mihitsy nitsapana mieritreritra ianao zany hoe ohatra mahasosotra teo rehetra dia fatany za nga matsiazoazonao dia zay le talenta zay zany mahatsona hoe toetra narano misy any koa izy raha dia le manomofo lava tsy mitsahatra manomofo mihitsy mandritry ny arona ny olona sasany efa tsy manomofo mihitsy dia ny mahavariana fa indraindray le nofo ataon'iny dia mitrano ka zay rehetra zay zany dia ao anatin'ilay toetra narano talenta le izy tsy zavatra ratsy akoa tsy zavatra mamofaly akoa tsy zavatra mitondra olana koa fa zavatra iainana zavatra natoraly ary indraindray ary talenta mihitsy le izy betsaka ny zareo zany no mantoko satria manana nofonofo lava olony nofonofo izy reo olony idéaly izy dia betsaka mpanao hosodoko zany dia olona manana toetrana betsaka amin'ny olona poety any koa dia olona manana toetrana le zavatra iainany ao anatin'ny fiarahamonina no avadiny lasa asa soratra betsaka amin'ireo mpihira ihany koa no manana toetrana misy olona voadony eo ampiarahamonina dia malahelo izy ary rehefa malahelo izy dia misy aingam-panamora misy ny olona sasany sahirana zay ao misy aingam-panahy fa izy zany dia mora no azo aingam-panahy talenta io a voajanahary mihira ao aho matory mipetrapetraka izy dia tonga ao voninkiry dia lasa talenta ny lasa mpihira izy tsy hoe mianatra koa misy ny olona sasany tena mianatra teo ho lasa mpihira saingy tsy lasa mpihira misy ny olona sasany nefa tonga ao anatiny le izy tsy zavatra mitrangy amin'ny fiarahamonina dia iny ao anatiny ary vitany mamarika an'iny ho lasa tononkalo na lasa tonokely na ho lasa hosodoko zay le atao en état de réceptivité vita-be kokoa izy ka zay rehetra zay zany dia ao anatin'ny toetrany moramora ho azy zany ny manome moramora ho azy ny mahatsapa le zavatra iainan'ny tontolo manodidina azy malazatsika teo zany olony fo olony fanahy olony fiarahamonina ihany koa matetika izy zany dia olona fentrano fen'olona koa no atrano ary lava tongoka izy any atran'olona koa izy zany hoe lafy ny fiarahamonina zany aminy dia tena hoe important ihany na eo amin'ny mpianakaviana zany na eo amin'ny namana zany na eo amin'ny mpiara-mianana zany na eo amin'ny fikambanana zany dia matetika izy tena mandray anjara mavitrika ao anatin'io ary olona tena maneho lasany fotoana lasany vola lasany miarenana fitiavany an'ilay resaka sosialy fitiavany an'ilay resaka ara-panahy fitiavany an'ilay resaka talenta ao anatiny matsary sambatsambatra kokoa izy rehefa misy olona maro akay ary mifanerasera-olona maro izy ary matsapa mijaly izy rehefa ohatra ka tsy ao anatin'izay tontolo misy olona maro tontolo fivaliana tontolo fifandraisana matsara mijaly izy ary raha sanatrim-bavaka na famaly taminao izy dia telo andro manitsy izy dia matsapa ny tena marary anahy
tsy fanan'ity izy maninona ny lasoteny. Misy ny olona sasa mahafinaritra azy ary le famaty, mahafinaritra azy ny miady ary rearea ho azy no mandresy. Fa tia indray rearea ho azy ny filaninana sy ny firaisan-kina ary ny izay zany toetra manana. Dia olona betsaka ohatrany. Indray misy olona tonga avy any dia apoka indray ilay kapoka-bary ampiny. Mijanona mihinana. Aza maika mandeha tsy maninona. Sabotsy lahady dia feno olona foana ohatrany namany zanaka, namany, fiarahamonina. Any am-piangonana dia izy ny anisan'ny komite-fiangonana, anisan'ny karika. Ka dia zavatra rehetra izay zany dia ahitana taratra, miendrika, hoe io ilay olona fa manana toetrana. Olona somary moramora ihany koa izy ireo. Tsy mba misy fetrany. Eo daholo ny zavatra na fanapahan-kevitra raisina ary telo andro izy mampafanapahan-kevitra. Raha hiteny zavatra dia mitodina araka ireo voalaza. Maka fanapahan-kevitra dia ela kokoa izy mampafanapahan-kevitra. Ary tsy sa manapaka avy hatrany fa mbola mierany olona tsirairay aloha vao manapaka. Sao dia manohina. Ka anatin'izay ilay anatin'ilay toetrana hoe toetrana rano sosialy fa boravora somary kamokamo. Tsy mailamelaka zany fa miadakadana ary tsy dia tena hoe mazoto manao zavatra fa manamoramora zavatra. Amoramorainy zany zavatra. Zay zany anisan'ny toetra ratsy misy eo. Lasa tsy miteny marina izy mba hitsingenana ny olona sao dia mandratra ny olona dia lasa tsy miteny ilay zavatra marina fa olakolana ny zavatra. Lasa mivoaka ny vola noho ny zavatra hoe sao dia hiteraka olana ny fiara. Lasa tafiditra trosa izy. Olona indra mbola aminao tsy misy vola afa-tsy ara-zato moa dia mbola omeny ihany fa hoe sao dia hanahirana ny olona. Dia izay zavatra izay zany no anisan'ny toetra mita tandremana izy. Eo amin'ny lafin'ny asa dia tsy mahavita miasa reny izy. Izay zany ny olana ngetaka eo amin'ny olona manana toetrana. Tsy maintsy mila olona ray foana. Na dia efa misy kapitala ary eo aminy dia mbola mitady eo izay aray asany ka hitondra ny kapitala. Ary chef de service izy dia tsy maintsy misy assistant kely eo akaikina fa tsy vitany mbola matetika. Ary matetika moa plasina assistant tsy ny tena mety eo. Matetika ny fahita izy na hoe verivory izy raha mivarotra. Satria lasa natrosa vory. Izay mitaraina rehetra dia amena kely. Eo amin'ny lafin'ny ekonomia zany tena mila farany izay tany izy ireo eo amin'ny resaka ekonomia. Voalaza teo zany fa olon'ny fiarahamonina izy, olon'ny tokantrano izy, olon'ny fanahy izy. Ka any amin'ny asa zany tsisy an'izay monty izay. Raha raisina zany amin'ny lasa vavy dia manana toetrana vavy na lehibe kokoa izany hoe toetrana vehivavy zany toetrana reny. Ka izay rehetra izay no anisan'ny olana eo amin'ny lafiny ekonomika na eo amin'ny lafiny asa dia izay toetra izay zany raha tsy asa any amin'ny hopitaly, asa any amin'ny fampianarana, asa any amin'ny sosialy, amin'ny commune, amin'ny public, fafiterahana, fikarakarana zaza amam-behivavy dia zany mety aminy satria misy fampiasana sentiment lehibe kokoa. Tsy dia mazaka ny mandeha reny izy fa tsy maintsy eo akaikireo ihany, tsy maintsy misy olona koa eo akaikireo, tsy maintsy assiste na dia aina mety dia tsy maintsy volantereo. Eo amin'ny lafiny ara-batana dia mila mitandrina izy satria ny tenentsika hoe boravora teo na eo amin'ny sakafoany ary dia misy fiantraikany dia zavatra izay satria na mihinana be da be na tsy mihinana. Ary matetika ny olona manana toetrana ratsy dia tia zavatra maro, tia zavatra be menaka be, tia zavatra be ranobe. Zavatra izay zany dia misy fiantraikany. Matetika zany ny olona manana toetrana ratsy dia manana olana eo amin'ny vavony, eo amin'ny aka, eo amin'ny tsinay, resaka goty, resaka diabeta. Rehetra reny zany dia anisany manembatsembana an'izy. Mifanaraka ilay toetra voalaza eo ambony sy ilay sakafo hoanina sy ilay aretina izy. Efa hitaritsika zany ilay resaka kisingaita dia vao tsy mizara ihany koa ny sakafo azo sokajiana eo.
ary mahavariana fa mifanaraka ny toetra sy ny sakafoana dia ny aretina koa azo sokajiana entatra. Dia anisan'ny olana eo amin'ny lafiny ara-batana amin'ny reto olona toetra narandrato dia misy fiatraikany any amin'ny nervosité, mora sorena, miovaova zavatra tenenina ny zavatra atao, hafa ny tenenina raha ny hafa hafa ny zavatra atao raha ny hafa. Maro amin'izy ireo zany tsy matody zavatra atao zany, tsy tody ny fianarana, tsy tody ny tokantrano, tsy tody ny fitadiavam-bola. Raha ohatra tena olona manana toetrana rano dia manana olana azy. Mila tsiry tsara, manana toetrana rantsika dia tandremana tsara izay voalaza zao, voaka hifanohitra amin'izay voalaza ratsy ato zany no tandremana rano. Io moa dia averiko foana ilaitsika zany ho an'ny tenantsika voalohany hoe raha zaho manana toetrana rano ka mifanaraka amin'izay voalaza dia mitandrina. Raha zaho mananjana fa manana toetrana rano dia izaho hiala amin'izay toetra zay izy, tsy hanana amin'izay toetra kapotsakotsaka ka miankin-doha, indrindra fa le miankin-doha sy ny kao mandaingalainga. Zay le toetrana rano. Hitatsika izay rehefa rana tsara manana toetrana rano dia mandaingalainga ka mibamo kapotsakotsaka. Dia zay zavatra zay zany hoe zana alana amin'ilay zatsy mba tsisy fiatraikany amin'ny rivotra lehibe hoe manjary miankin-doha be amin'ny ara-pahasalamana le tentsika hoe mila taniny izany resaka barabarina mofomofo lasa hisy olana ara-panahy ny zavatra mahita zavatra tsy tanelina miteny zavatra tsy tenenina, mora lasa dala bebe kokoa, mora mipanika bebe kokoa, mora tratriny reto bebe kokoa. Zay zany ilan'izy ireo tandremana eo amin'ny ara-pahasalamana. Sarotiny amin'ny resaka tokantrano izy ireo, amin'ny resaka fiainana, sarotiny amin'ny resaka fahasalaman'ny hafa, ka zay zany no tsara jerena. Maro be zany izay voalaza zay, maro ny hitatsika na eo amin'ny fomba fisainana, fomba fiaina, fomba fiasana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny resaka fahasalamana, eo amin'ny resaka ara-panahy ho resantsika tao. Ka zay zany no entitsika no mijery hoe aiza ho aiza ny olona manana toetrana. Nokakamba fa raha manaraka tsara tany am-boalohany ianao hatramin'izao tena izao dia mazava tsara reto olona rehetra zany azontsika sokajiana ho anisan'ny olona manana toetrana. Mila encadrena tsara izy ireo mba tsy lasa tsy hatody zavatra atao. Zay ny isan'ny toetra mampatahotra ny andraminy tsy matody zavatra. Misy fiatraikany any amin'ny tokantrano, misy fiatraikany amin'ny zanany, misy fiatraikany amin'ny asa atao, misy fiatraikany amin'ny vola atao. Ka zay zany mila tenentsika. Io moa dia averina foana. Zay no antony anaovana ny mpandarana. Zay no antony ilazana ny atao ikoloana. Ina hono atao ikoloana? Ny koloana dia manampy antsika izay voalaza zay. Hoe ahoana ny anampiana antsika zany amin'ny toetra izay misy amintsika. Nanambady ianao, isota tsy hitovy toetra aminao ny ataonao dia ady lava io. Gaga ve maninona zay no miady lava satria toetra tsy mitovy. Matoa napetraka tsara zay. Zay voalaza tany am-voalohany ny Eoropeana ampitolona miasa dia mijery an'izay. Ny Japonais indray dia ny groupe sanguin indray nijereny azy fa mitody efatra ny miampony. Toetrana hafa, toetrana rano, toetrana rivotra, toetrana tany ary toetrana hafa zany dia ampitokana mihitsy reto ny olona spesialy. Ohatran'izay mihitsy. Mba ilantsika zany amin'ny atao hoe tsy fahatomombanana. Raha ialana amin'ny échec dia zay zany iala. Zay ny ilana eto an-koroaina mamerina an'izay foana. Ato zany dia misy izay le fitantanana fanampiana le olona amin'ny seritra maromaro izay misy eo aminy, sosokevitra, fanomezana sosokevitra. Ka manatona antsika zany izay resaka sosokevitra. Tsika sabotsy ato dia misy fimpanakalozana hoe ahoana ny toetrana rano, hatraiza ny fiantraikany, ahoana ny toetrana hafa, ahoana ny toetrana rivotra, ahoana izay ny ara-panahy, ahoana izay ara-ekonomika, ahoana izay amin'ny lafiny sosialy, ahoana izay amin'ny fiarahamonina, ahoana izay razana koa le izy.
Ina no asy fidirana, ina dao miendrika izy eo ny satria misy miendrika be da be asinga entana. Ka isaka ny sabotsy amin'ny folo ka hatramin'ny roapolo folo zany dia misy ny fifanam-pahaizana afaka manatona raha. Zao ny olana misy fa manena tonga ny ahoana ny amahantsika ny olana. Ao anatin'ny olana ihany koa zany dia misy izay ilay hoe fanomezana ireo akora natoraly, produit naturel. Misy fanampin-tsakafo araka ny vola azy ireo kasinga efatra ireo dia azo sokajiana efatra. Tia mifanaraka amin'ny afo, tia mifanaraka amin'ny rano, tia mifanaraka amin'ny mifanaraka. Rehefa fantatra azy zany dia moramora aminazy zany mampatika hoe raha ity zany dia reto ny karazana zavatra tokony ho atao. Ka misy fanampin-tsakafo aminay hoe inona ny fanampin-tsakafo mety mba ahafahana manampy an'ilay olona hanamaivamaivana ny toe-batana, hanatsaratsara ny fahasalamana. Misy ihany koa dia fanaovana traitement na hatsaraina, traitement amélioré. Fanorana tongotra, fanorana lamosina, fanorana vatana, fanorana ny relaxant mba hampamaivamaivana. Azonareo atao manatona zany ianao koray mba ahafahana mijery an'izay le fahasalamana sy fanamaivana-maivana an'izay fahasalamana. Koatrany produit naturel torohevitra sy toromarika dia misy ihany koa eo aminay zany karazany hoe fitantanana an'ilay olona amin'ny zavatra ataony, appui. Toerana hoe fanorona hevitra, mety fa teny hoe appuiena mihitsy hoe mitantanana mihitsy hoe ato ataovy amin'izao, dia ataovy an'izao, dia ataovy an'izao mba ho tovi ty. Betsaka ny olona manatona anay zany amin'izay appui zay. Dia azonareo atao manatona anay. Ireo zany zavatra azo tsy fifaneraserana ao anatin'ny koroaina. Hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mifandray, ahoana ny ahafahantsika mampivoatra, ahoana ny ahafahantsika mamosy miaraka lalindalina. Hitantsika tsara raha mampipetraka ny toetra na antoka ireo toetra tsara ao anatiny, ireo toetra mavesatra ao anatiny. Raha tsy fantatra azy zavatra zay dia midofotra. Lazaina fa avoany akasiparany, lazaina fa tsy salama ilay olona nefa ilay izy toetra natoraly eo aminy fa tsy voafetina. Zay goragora zay dia dimy amby folo ny zaza. Miaraka amin'olona dia be voka. Mora be voka indrindra ny olona manana toetra nanana, ary vitsianako indrindra ny olona manana toetra nanana. Izany hoe toetra natoraly ao anatin'ny olona. Ny hormone ao aminy mihitsy mora. Tonga ilay sosiala sy ny sosialy avy eo mifandray daholo ny toetra, ny saina, ny vatana, ny fanahy. Misy fifandraisany daholo izy rehetra. Ka zay zany no tiana zaraina amintsika, zay zany no apresiana antsika ahoana ny fomba ahafahana manamoramora ny zaza sy manamaivamaivana ny zaza zay no oso amin'ny tsaratsara. Zay ngamba no azo zaraina amintsika androany fa mametraka fisarona anareo mpanaraka ny mpandara satria matoa eto no izay le hoe ao nareo. Raha tsy ao nareo tsy eto zay. Ary na iresaka ohatran'ina zay mety tsapany tsisy zay hoe ohatran'ny basy vava loatra izalay fa tsika koa vita dia mety zay mety teneny aleo ajany. Fa hatramin'izao zany mbola mitotsika dia noho ianareo ambadika. Nareo ilay mpanaraka ilay mpandara, no ilay resaka ataonareo, no fanantonana misy amintsika. Sarina ihany koa ny serastridra izay manampy ny lafiny teknika. Io zany ny fahalalana mety misy eto aminay, traikefa mety misy aminay fa misy lafiny pisipitsina ara-teknika zany tena tsy maintsy ilaina ho lafa manao mba hampirindra sy hafeno ny zavatra rehetra. Ka zay zany isaorana na manao serastridra. Isaorana ihany koa isika rehetra ao anatin'ny koroaina. Matoa mbola mijoro koroaina dia misy olona ao anatiny. Matoa zay mbola samy-tsanga rehetra dia misy ilay torohevitra menareo tsy mety loatra an'izao mamboary kely loatra an'izao tsaratsara ohatra zao zao ndray sosokevitra manaraka. Ka dia isaorana ny ekipa rehetra ao anatin'ny koroaina izay manoro sy manome an'izay sosokevitra izay manampy amin'ny maso ahitana ny lalana. Tsisy olona tonga lafatra na dia milaza azy zay mahafian'ny kasinga efatra tsy tonga lafatra. Misy zavatra diany irany olombelona ihany zay ka tsy ho lafatra. Ary isaorana ihany koa ny système radio télé izay mampiatrano
Fandarantsika moa zany dia isaka ny mary amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny sabotsy atoandro amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny ao anatin'ny sorana ihany koa sika rehetra izay voalaza fotoana rehetra ireo satria ireo rehetra ireo zany no mahatsoro fandarana sy mampandroso ny fandarana. Soatra ihany koa nareo anatin'ny Facebook sy akademy mpanaraka fandarana koa na voalavo fa manana anjara toerana goavana ihany koa ny Facebook amin'izao fotoana izao. Ny fametrahana fanontaniana sy fanarahana ny fandarana. Izy zany afaka mijerina amin'ny fotoana ankoatrany izay voalaza teny zany dia vola azo nareo jerena ny Facebook izy any amin'ny sera studio na amin'ny page Twitter. Raha ny fandarana radio moa zany dia namena hoe Zaravita na Menara isaky ny talata amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Isaky ny talata sy zoma amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Ao tovy ihany ny fandarana fa any zany sehatra mifandray vatana hoe famanina ny fanontaniana ny tiany tena ataontsika dia famena ireo ohatra izay mitranga tany amin'ny namana sy tapaka dia iny ihany miaintsika zany izao ilay ohatra izao ny zavatra misy izao ny kasinga efatra dia inona ny fanontaniana misy aminareo dia zay zany atao isaky ny any fandarana isaky ny amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany dia isaky ny zoma amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny rapitso dia efa misy fandarana tele fa rehetra ataontsika fandarana radio. Zay angamba no azoko ambara mikasika ny fandarantsika androany sorana efa voapetraka mirariny tsara sy misoantsika rehetra mandritry ny herina mandra-pisaona antsika enganeka ahitany tatiavana engany ho moramora ny zavatra ataontsika engany ho tateraka ny tsaka izay namany izay izy sy zavatra engany tsy hotafotoana zany dia mametraka mena mandra-pisaona amin'ny herina randray fampiresaka sy fampahiteka nomandifadana. Raha misy zavatra hitahitako zany dia azonareo atao ny manoratra amin'ny Facebook mandefa SMS amin'ny laharana tarbio ambany na manatona aty amin'ny sisany radio dia azonareo atao. Amin'ny Facebook moa zany dia petraka iny ny telefona zany. Sotra tokoa mandra-piaona.